Rehefa mandray izay feokira famantarana izay tsika dia midika zany fa tonga eo amin'ny katesisma d'adulte, fandarana izay fanarakintsika isaky ny alarobia alina amin'ny 8 ora alina any Madagasikara, amin'ny 9 ora hariva aty Eoropa amin'izao andron'ny ririnina izao raha aty aminay zany. Finaritra indrindra. Efa teto tsika tamin'ny maraina tamin'ny fandarana havitokana fa eo eto indray tsika rehefa tsy mifanojo na mifanindry amin'ny raharaham-piangonana moa dia misy ny fandarana. Zay foana ny prinsipitsika. Priorité foana ny raharaham-piangonana dia izay no antony indraindray tsy misy fa de manao rediffusion rehefa tsy misy tsy hoe tsy misy fa tsisy ny direct fa manao rediffusion satria efa maro ny fandarana efa nandeha teo aloha de tsara ny mamerina an'ireny sao de adinontsika. Mitohy zany ny ny fampianarantsika ny amin'ireo titre kristôlôjika ka tamin'ny farany tsika niresaka ny amin'ny hoe Kristy antsoina hoe zanak'olona. Androany indray tsika hiresaka titre kristôlôjika anankiray hafa atao hoe Kristy mpisorona be. Zay no titre kristôlôjika ho resahantsika androany hariva. Mialoha izany dia manasa anareo ary hiaraka hihira amin'ny hira fiarahana FFPM sady ho fiandrasantsika ireo namantsika izay mbola mitaraidritra any afara any. Hira amin'ny fiarahana FFPM laharana faharoa amby 700. Iriko hoe ry Jeso hitovy aminao. De aorianan'izay tsika hivavaka de hiroso amin'ny fampianarana. Iriko eri Jesu, ugoda tuana, Jesu nanafaka, fanaiaina.
Vavaka tompoko. Irina tokoa Jesosy eo ny irenay tokoa Jesosy ny hanakaiky anao mandrakariva, ny hoe anilanao mandrakariva, hoe ho tongotrao tahaka ny Maria nifidy ny anjara-tsara zay tsy esorina aminy ho ianao, de ho tamana mandre ny teninao zahay, satria aina ho an'izay mahazo azy tokoa izany, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mitenena Jesosy mampianara, dia izany no ahalalana ny marina, ary ny marina no afaka anay tsy ho andevony tahotra, tsy ho andevony tsy fahalalana, tsy ho andevony fitopatopan'ny fampianaran-diso eto sy eroa. Misaotra Jesosy. Amen. Mamerina ny fiarabana ho antsika zay vao zao no tafaraky eto. Mitohy tsika ao amin'ny fandiniana ireo titra kristôlôjika. Ka amin'ny ity anio ity isika hiresaka ny amin'ny atao hoe Kristy mpisorona be. Rehefa miresaka hoe Kristy mpisorona be dia avy hatrany ny tonga ao an-tsaina de mazava ho azy ny hoe fisoronana. Ny fisoronana, rehefa miresaka fisoronana, Kristy mpisorona dia tsy maintsy voakasika ny sorona, fanatitra zany. Tsy maintsy voakasika hoe misy raha latsaka, araky ny teny hoe tsy misy famelan-kely koa raha tsy misy raha latsaka. Mipetraka koa ny fanontaniana hoe raha latsaka ve? Tsy maintsy misy raha latsaka ve? Vao azo ekena. Io no fanatitra natao ho vidininona. Mitondra fanatitra Jesosy Kristy ho vidininona, ho vidina amin'iza? Amin'ny teo am-pelantanan'ny devoly ve ny olombelona no mila vidina indray? Sa inona ny dikan'le hoe fanatitra? Na hoe rédemption zany teny frantsay. Naloa amin'iza? Vidininona ary naloa amin'iza? Ilay fanatitra. Misy enjeu ngeza be mantsy ao ambadik'ireo fanontaniana zay napetrak'ireo. Possible ve Andriamanitra no handotrosa amin'ny devoly? Sanatria ny olona mandotrosa zany de atao hoe olona ambany no le olona handoavana trosa. Dikan'izay zany tonga de efa éliminer ao anatin'ny eritreritra hoe tsy nandotrosa tamin'ny devoly. Misy mantsy ny milaza fa hoe teo am-pelantanan'ny devoly tsika no tsy maintsy nanolotra ny ainy Jesosy mba hanafahana antsika teo amin'ny vahoan'ny Satana. Tsia tompoko. Tsy manana dette amin'ny Satana Andriamanitra. Ho hitantsika zay rehefa avy eo. Zany zavatra rehetra any mila hitsy ary mila atao mazava tsara ny fampianaram-ponoantsika. Zay ny maha katesisma azy. Fotom-pinoana. Raha vao ny fototra no diso, dia diso koa ny finoantsika. Zay ny ray. Ny faharoa, vokatry zay zavatra resahako zay dia tena misy fahasamihafany be zao fehezanteny ho teneniko zao. Ataony lazaina amin'ny teny frantsay misy nuance. Maty. Rehefa ho avy zao ny Pasika, Krismasy moa tsika fa rehefa amin'ny Pasika. Matetika tsika rehefa mivavaka, maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao Jesosy noho ny fahotanay. Marina ve zany vavaka zany? Maty noho ny fitiavany antsika Jesosy. Fa tsy maty noho ny fahotantsika. Aloha zava. Tsy maty noho ny fahotantsika izy, fa maty noho ny fitiavany antsika. Ao anao zay ny filazantsarany Jaona toko fahatelo haitsika tsy anjery, toko fahatelo andiny faha enina amby folo, ao ny fanalahidiny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zereo tsara. Toy ny ahoana ao zay ny fitiavan'Andriamanitra?
nomeny zanany zay zany hoe ny nanome zany antsika ny zanany de satria tiany isika izay no fototra fa tsy hoe nomeny atsika ny zanany ho faty noho ny fahotatsika diso zany ny filazana fa voatery Andriamanitra nanolotra ny zanany mba hamonjena atsika tsy misy olona afaka hanery an'Andriamanitra ary raison de plus tsy ny fahotako velively mihitsy no hanosika an'Andriamanitra hanolotra ny zanany fa matoa Andriamanitra mihetsika matoa Andriamanitra mandray décision amin'ny zavatra zay ataony de satria noho ny fitiavany ireriany noho ny fitiavany reriany eo zany a misy dikany zay nuance zay apetraka Jesosy maty teo amin'ny fijaliana noho ny fitiavany tsy noho ny fahotatsika no nanery azy ho faty fa noho ny fitiavany atsika mba tsy ho very isika ho resantsika koa amin'izany le hoe Kristy mpisorona be zany hoe mpisorona be araky ny modeliny inona ary zany mpisorona be araky ny filamatra napetraky ny epistily ho an'ny Hebreo araka ny fanao ny Melkizedeka ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo io no modèle dans le sens hoe io zany no référence arahana am'le maha mpisorona ny Kristy mpisorona araka ny fanao ny Melkizedeka izy le Melkizedeka raha vakinao ny tantarany amin'ny Genesisy ilay niona tamin'ny Abrahama tsy manana ray aman-dreny zany hoe être mystique mystérieux tsy fantatra ny ray aman-dreny tsy manana ray aman-dreny niteraka azy izy de nefa izy mpisorona be zany hoe tsisy loharanom-poirana ary tsy hisy andimby fa ny mpisorona be misy ao amin'ny testamenta taloha de hoe mpisorona be araka ny modeliny Arona dia ny fandovana ny maha-mpisorona be ka averimberina ny fisoronana araky ny taranaka ty aorina fa ny maha modeliny Kristy amin'ny Melkizedeka dia indray mandeha ary tsy fandimbiasana tsy nisy loharanom-poirana fa izy ihany iverenatsika zay rehefa aveo mpisorona araky ny fanaony Melkizedeka hiresaka momba fisoronana alohatsika ireto ny fanontaniana matetika miverimberina foana amin'ny olona hoe maninona no tsy maintsy izay no lalana tokana nafahan'Andriamanitra mamonjy ny olombelona misy ramatoa be anankiray zay aty aminay aty miteny hoe tseke hitako violent loatra ozy izy ny soratra masina hoe maninona Andriamanitra no mampiasa raha ohatry hoe Andriamanitra lian-drava ve zany le Andriamanitra ny Baiboly ny Andriamanitra ny Kristianina tsy nahita lalakafa ve Andriamanitra hamonjena ny olona hanafahana ny fahotany olona fa nahoana tsy maintsy mandalo izany atao hoe fahafatesana zany ary fahafatesana mahatsiravina fa tsy hoe fahafatesany mboninahitra azadino fa ny nahafatesan'i Jesosy dia fahafatesana amin'ny fahafambaraka tanteraka naboridana izy ny représentation aseho amitsika amin'ny film Jésus de Nazareth hatram'izay dia Jesosy mbola mitafy tako-kenatra fa raha ny tena marina Jesosy miboridana teo amin'ny azy fijaliana zany hoe maty ao anaty fahafambaraka tsy mba tahaka ny firarian'ny fiarahamonina hoe maty tsy riritiny olona maty amboninahitra araky ny fitentsika hoe tsara levenana ny maty henikaza ny mboninahitra ny venina non hatramin'ny farafofonainy de tao anaty fahafambaraka satria napetraka voan'ny Jolahy ary naboridana izy petraka ary ny fanontaniana tsy misy lalana hafa ve mba azoazo nampiasain'Andriamanitra amonjena ny olona fa nahoana no tsy maintsy am'izay lalan'izay zany anisan'ny fanontaniana apetraky ny olona move ny Andriamanitry ny Kristianina ve zany Andriamanitra tia raha lian-draha no tena amin'ny fomba mahatsiravina ho an'izay nahitan'ilay film Passion du Christ de tena potipotika tsy azo jerena tsony izy tsy misy alternative hafa ve tsy misy tompoko tsy misy satria Jesosy tenany mihitsy no niteny tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy tsy fantatrareo va fa tsy maintsy atolotra amin'ny mpanota ny zanak'olona izy tsy miteny hoe tokony tsy maintsy de aonao koa izy tamin'ny mpianatra
ny kapoka zay nomeny ray tsy maintsy ho sotroiko tsy misy alternative hafa eo zany tsika mipetraka am'tany fa ahoana ary de ho azavaitsika am'izay le izy mpisorona be araky ny fanaony Melkizedeka ho iaho teo fa tsy mpisorona be araky ny fifandovana tamin'ny Arona. Pahatsahivana kely manao karazana rappel ho an'izay tsy nianatra sekoly lahady iza moa zany Arona zany sy ny fisoronana zay nataony le mpisorona be Arona izy io de zao nofidian'Andriamanitra de ny taranany no mahazo manao ny raharaham-pisoronana mifandimby isa-taona zany miditra am'le efitra masina indrindra de manao an'ilay raharaham-pisoronana zany hoe misy répétition zany hoe tam'ty taony ty de manao fisoronana ho an'ny Israely rehetra de amy taona ho avy koa mbola misy zany hoe tsy manapataperina fa mitohy foana zay le raharaha fisoronana araky ny fanaony taranaky Arona fa lay raharaham-pisoronana araky ny fomban'ny Melkizedeka dia indray mandeha ihany ary tsy averimberina ary manan-kery valabla mandrak'izay indray mandeha ihany ary manan-kery sy valabla tsy périmé mandrak'izay ny fanaony taranaky Arona kosa dia tsy valabla iny fa tsy maintsy atao mise à jour isa-taona ohatran'ireny olona manao vaccine reny hoe première dose deuxième dose troisième dose de manao avy koa ny quatrième dose fa ny fisoronana nataony Jesosy araky ny fanaony Melkizedeka dia indray mandeha satria nahoana tsy nisy talohany ary tsy hisy aorinany fa izy ihany no manao azy ary manan-kery mandrak'izay zay ny anankiray tena important be ny anindrina zay zavatra zay satria hisy fiatraikany zany any amin'ny fahazahoantsika ny atao hoe lanja ny atao hoe famelan-keloka maninona ny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra anao tena azo antoka tsy hoe mety ho voavela heloka aho fa rehefa namela heloka Jesosy de tena voavela heloka ianao tsy misy isalasalanany zany de jerentsika Hebreo 10:5-10 ka hatramin'ny 13 Hebreo 10 ny andininy 7 savato Hebreo 10 andininy 7 ka hatramin'ny 13 ny anaran'i Jesosy ko am'izany rahalahy satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy am'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny fanaon'Andriamanitra mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia aoko isika hanatona amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be tsindriko tsara hanatona amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamy rano madio aoka enoy tsara aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana mamy zany teny zany Hebreo 10:7 ka hatramin'ny 13 manana fahatokiana amin'ny atao hoe voavela heloka ny mino satria tsy noho ianao mandongalika mifona tsy noho ianao mandatsaka ranomaso 3 litatra mibebaka fa noho ny rano Jesosy zay garantie à 100% ny ahafahanao miditra ny lanitra raha mino izany ianao eo no ahitantsika ny sarobidin'le atao hoe fisoronana nataon'i Kristy indray mandeha monja dia ampy miatoka ny mandrak'izay anao asa raha tsapatsika ny valeur an'izany zavatra resahana zany ny fiatraikany mivantana izany teny izany dia jereo ny Hebreo 10 teo ny 2:20 Hebreo 10 2:20 zao no voalaza ny 2:20
dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be, manana fahatokiana aza misalasala hoe voavela eloko ave ianao, ary amin'ny finoana zany hoe mahatokia fa voavela eloko ianao, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa. Ino ny dikan'izany? Ny fieritreretanao, ny fiampangany sainao, ny fanameloanao, ny tenanao dia voadio ny zany rahan Jesosy zany. Ny sainao mety mbola miampanganao, tsy Andriamanitra intsony io miampanga io fa ny sainao no miampanga. Enina ny sainao miampanga sy manamelika io aza dia tsy manan-kery satria ny rahan Jesosy dia ambony noho ny fiampangany ny sainao. Zay mahatonga miteny aminareo hoe ny feon'ny fieritreretana tsy azo itokisana zany. Za de miteny foana fitenitsika hoe matokia enoy ny feon'ny fieritreretana, azafady ny feon'ny fieritreretana de voapetaky ny vy mamay, ny feon'ny fieritreretana dia voapetipety ny ota. Tsy azo itokisana ny feon'ny fieritreretana satria ny feon'ny fieritreretanao dia mino aho fa hiampanganao na dia efa nomena famelan-keloka azy ianao. Iza no enonao? Ny feon'ny fieritreretanao zay miampanganao ve sa Andriamanitra miteny aminao hoe voavela ny elokao? Iza no enonao? No zany aza miatehitra, za zany averenao amiko rehefa tsy mety aminareo, aza mba miatehitra amin'ny feon'ny fieritreretana fa mialatsiny fa misy terme nampiasan'ny Martin Luther zay ozy izy hoe la raison est une grosse putain. Mialatsiny am'le teny fa mamerina ny teny Martin Luther. La raison est une putain. Asanareo ngamba ny dikan'izany putain zany? Mpivarotena, voaloto, zay ny tiana tongavana, voaloto ny fisainan'ny fieritreretana, tsy azo anteheran'io. Kasakasaky zay miteny hoe niany feon'ny fieritreretako no enoiko. Ny feon'ny fieritreretanao tsy fiable à 100%. Satria nahoana? Voapetaky ny vy mamay ho Paoly. Potika! Tsy misy zavatra tsara intsony ao aminao. Rava lay endrik'Andriamanitra. Ka raha iantehitra amin'ny feon'ny fieritreretana ianao, de anekady ianao no mifarana. Satria ny feon'ny fieritreretanao koa afaka manamarina anao. Ozanao hoe oza feon'ny fieritreretana, tsy maninona zany io fa tsara. Satria zay ny feon'ny fieritreretana. De loza koa zany hoe dans les deux sens. Zany hoe sady miampanganao le feon'ny fieritreretana. Nefa ianao omeny Jesosy famelan-keloka dozana za raga tsy voavela eloko zany fa za ane ka tena ratsy. De tsy voavonjy tokoa ianao satria ianao tsy nandray le famelan-keloka omenanao. Amin'ny ankilany koa mety ozy koa ny feon'ny fieritreretana ianao ne tsy mila mino an Jesosy zany, tsy ilainao zany famonjeny Jesosy zany fa ny fatokinao fa ianao olona mahitsy, ary eo ny tena dangereux. Reo olona zay mieritreritra fa tena clean izy eo anatrehan'Andriamanitra satria ny feon'ny fieritreretany tsy manenjika azy fa tena hoe olona ohatry zao izy, ireny olona ireny no voaheloka voalohany. Ary io lay lazain'ny Paoly apôstôly zay mandray ny fanasan-tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia voaheloka. Iza moa ny olona sahy hanatona latabatra masina ka hiteny hoe tsy nanota izy? Fa le olona mieritreritra hoe zaho afaka manatona ny latabatra masina satria za mba misy jerena, ianao ny olona meloka voalohany indrindra. Apetraky ny olona amiko foana io fanontaniana hoe iza koa hoe tompoko no mahazo mandray ny fanasan-tompo, de ho zao hoe ilay olona tsy aleny indrindra no mila manatona mba ho sasana. Ary tena tsara lay fanazavana atao hoe fanasan-tompo amin'ny teny malagasy, fanasan-tompo amin'ny heviny roa, sady manasa anao Jesosy ho eny amin'ny latabatra, tsy ianao no mitonatona eny fa izy no manasa anao. Ary faharoa, tonga eo anao de sasany koa tahaka nanasany an'i Petera hoe raha tsy mety ho sasako ianao de tsy any nanjara amiko. Dikan'izay ilay mpanota eny am-pitoerana ka miteny hoe za tsy hiakatra eny amin'ny altara fa za olona maloto, dia olona tsy azo famelan-keloka mandrakizay izy satria tsy mety manatona ho sasana tsinona ka. Ohatra ny ianao mandositra pompy hoe hita ty ny tongotrao maloto iny sasana eto amin'ny pompy eto amin'ny rano eto. Zay ane le lozikan'ilay fanasan-tompo, zay ane le lozikan'ny fanatonana ny altara. Fa tsy hoe ny altara de clubny zareo madiodio, tsy hoe ny altara clubny zareo mba misy jerijerena hoe mba azoazo ranona fa mba olona mba ohatrohatro zay. Ny altara de natao an'ny olona maimbo tahaka. Ny altara de natao an'ny olona tsy aleny tahaka. Satria nahoana? Mila diovina, mila famelan-keloka. Fa asakasaky zay miteny hoe za kosa aloha tena fa mendrika le fanasan-tompo fa za olona mba tsongom-bolo ny fiarahamonina, mba modely, mba filamatra. Ianao indrindra no voaheloka.
tahaka antenen'i Jesosy tam'ilay fariseo manao hoe misaotra anao Andriamanitra fa mifady hanina iny zao isan-kerinandro aho manolotra ny ampafolo-karena koa fa lay mpamoretra kosa tery amy farany ery izy tsy nasany traka akory ka niondry ka de niteny hoe fahotako lehibe ozy zareo katolika zay iny lehilahy iny ozy izy novavela hely koa nody any an-tranony namindran'Andriamanitra fo dikan'izay zany avako ny fieritreretana aza mba miatehitra feon'ny fieritreretana fa na ny feon'ny fieritreretana raha maloto io aza dia efa voasasany rany Jesosy. Misy texte tena ankafiziko be ao amy testamenta taloha ao tantarany Josoa mpisorona be izay nampangainy Satana. Donc efa kitsika io tantara io efa heninareo fa averiko ndray. Tantarana mpisorona be zany c'est pas n'importe qui mpanompon'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra ao amy tempoly. Fa nampangainy Satana izy noho ny fahalotoany de enoy tsara Zakaria 3 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Zakaria 3 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amy anaran'i Jesosy. Ary dia nasehony ahy fa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin Jehova ary Satana nitsangana teo ankavanany hiapanga azy. Averiko Zakaria 3 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary dia nasehony ahy fa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin Jehova ary Satana nitsangana teo ankavanany hiapanga azy. Ary hoy Jehova tamy Satana, hananatranao ane Jehova ry Satana. Eny Jehova zay nifidy any Jerosalema ane hananatranao. Tsy foroana no sariana amin'ny afo va ity. Ary Josoa mpisorona be fa tsy Josoa taty amina Mosesy akory Ary Josoa nitafy fitafiana eno tsara nitafy fitafiana maloto. Ary nitsangana teo alohan'ilay anjelin Jehova eto Jehova io dia namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe esory aminy ny fitafiana maloto. Ary hoy koa izy taminy indro efa nesoriko ny helokao ary ampiakanjoiko akanjo fiaingona ianao. Dia hoy zao aoka hasiany hamama madio eo andohany. Ka dia nasiany hamama madio teo andohany sady nampitafiany izy ary lay anjelin Jehova dia nitsangana teo. Azonareo ve zany texte zany? Nitsangana teo alohany Josoa mpisorona be Satana hiapanga azy hoe maloto io. Ary tena naloto izy fa tsy hoe mody maloto satria nananao le fitafiny mampisorona be maloto. Sary moa no aseho an'izy fahitana. Aseho hoe raha imason'ny olona tokoa de tena maloto Josoa. Tsisy hanamarinany tena zany. De nitsangana teo alohany Josoa mpisorona be Satana hiapanga hoe jereo ange ty lotony raha atao amin'ny fitenitsika zany hoe dainty izy raha zay ngamba nilazantsika azy dain. De ozy Jehova hoe eno tsara afaka niteny Jehova hoe tena ratsy tokoa ty mpampisorona be any anao nefa zao ny akanjonao aorozy Jehova hananatranao ane Jehova ry Satana. Izy ndray nanariny Jehova Satana vadika ny globy hananatranao ane Jehova. De Jehova ndray teny hoe esory ny akanjo any aminy ary soloy akanjo madio izy. Zany hoe Andriamanitra nanamarina azy, Andriamanitra nanadio azy. Satana ny apanga, Andriamanitra manamarina. Petraka amiko sy aminao ny fanontaniana. Aiza ny plasy misy anao? Ianao ve isan'ilay mpiapanga hoe jereo nge ty jereo nge ty andry amy masonao jereo nge ty lotonao jereo nge ty raha zany ny toetranao de azafady fa namany Satana ianao. Namany Satana ianao. Fa aoka ho tahaka lay anjelin Jehova. Inona ny atao lay anjelin Jehova? Andao solona ny akanjony. Fitenitsika malagasy aza hoe ny adalany tena tafindamba. Tsy zay moa? Fa tsy aka ho ery amin'ny place publique iry hoe jereo nareo nge ny fitanjahany nefa havanao zao. Firifiry ny kristianina manao an'izany tompoko. Firifiry.
mba manafy azy amin'ny fahalotoany ve mba mitena aloha soloana ny akanjonao fa ratsy loatra sady jerenge iny mampieritreritra ty Zakaria toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity zay mahatonga hoe texte tiako loatra ty Zakaria ty tadidio tajery Zakaria toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy io le lazainy Paoly apôstôly hoe no hamarinina isika fa tsy marina tsy hoe akory marina Josoa tsy hoe akory madio ny akanjon Josoa no Andriamanitra tsy manamarina ny meloko fa Andriamanitra manadio samy hafa zay tena conscient Andriamanitra hoe tena maloto ty de sorina ary tsy vitany hoe sorina le sorina masy de ohatrany hoe aboridana fa nosoloany vaovao manana an'izay fomba fiasa zay ve ny kristianina manoloana ny tsy fahatanterahany rahalahiny sy ny anabaviny na ny manodidina azy sady le faly mampitanjaka de aminao zay ny atao hoe mitory ny filazantsara hafa baraka le olona de nampitanjahana le olona de obiobinao le olona de siasiafinao de io zany hoe zay ny tena fahamarinana tsy zany nataony anjeliny zao nalainy maloto de ny soloany vaovao no hamarinina ianao fa tsy marina tadidio zay tsy marina ianao fa no hamarinina tsy masina ianao fa no hamasinina no hamasinina ianao satria zany ny fiasan'Andriamanitra ny fanamasinany zay omeny antsika no hanadiovany atsika amin'ny fahotatsika rehetra fa samy tsisy raisiny tsika reo hoe samy maimbo daholo fa namindrana fo namindrana fo rivo vela helokisany eo aizany toerana misy anao aizany toerana misy anao fantanina anankiray maninona ny fisoronana nataony Jesosy irery any no valabla zay ndray fantanina faharoa maninona ny fisoronana nataony Jesosy irery any no valabla no reto antony manaraky reto voalohany tsy maintsy ny fanatitra zay oety natao fanatitra raha ny testamenta taloha jerena de tsy misy tsininy tsy misy clemany ratsy zay a tsy valabla zany hoe fanao to amy testamenta taloha rehefa tonga ianao zany nanao fanatitra de mitondra le biby de savainy mpisorona lay biby raha vao misy défaut na marary na misy aretina de tsy valabla lay fanatitra zay no antony hoe Kristy no fanatitra tokana satria tsy misy tsininy io le niteneny Jesosy nitenen'ny feon'Andriamanitra hoe indro ny zanako malalako zay sitrako io ihany tsy misy akoatrin'io zay mahatonga ny hoe tsy maintsy Jesosy ny fanatitra satria ny fanatitra rehetra de misy clemany daholo zay ny fepetra voalohany fepetra faharoa ilay mpanao fanatitra ilay sacrificateur raha zay ngamba nilazana azy lay mpisorona be dia tsy misy tsininy ko ana de kely aza kanefa lay mpisorona be rehefa manao fanatitra dia manao fanatitra ho an'ny tenany izy aloha ary zay izy vao manao fanatitra ho an'ny Israely satria mpanota izy zay mahatonga ny fanatitra ny testamenta taloha tsy valabla intsony satria Jesosy tsy misy tsininy zay sady fanatitra izy zany no mpisorona tsisy défaut nefa dia natao fanatitra teo amin'ny fijaliny fahatelo fepetra mahavalabla ny fanatitra Jesosy tsy maintsy ny marina no manamarina ny meloka zay ny lozikany lanitra tsy afaka manamarina ny meloka ianao raha tsy marina izy ary ny marina Kristy ihany izay nahatonga ny teny Jaona mpanao batisa aminao indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao hainareo moa dikan'izany hoe manaisitra ny fahotany zao tontolo zany le manaisitra tsy hoe mamafa le manaisitra tsy hoe manadio hoe andao asina savony de kosehana de miala ny loto tsy zay le manaisitra fa le manaisitra de zao alainy ho azy le fahotany zao tontolo zao afindra aminy ny fahotany zao tontolo zao
troany ho azy ny fahotany zao tontolo zao, tsy mamafa fotsiny fa ampidiriny eo aminy dia potehiny ao anatiny. Koritianina faharoa toko fahadimy andiny faha 1 amby 20. Koritianina faharoa toko fahadimy andiny faha 1 amby 20. Ny anaran' Jesosy. Koritianina faharoa toko fahadimy ny andiny faha 1 amby 20. Hoy Jesosy, hoy ny soratra masiny: izay tsy nahalala ota, Kristy io, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa. Efa natao ota, mba azonareo an-tsaina moa zany tenin'ny Paoly zany. Tonga ota Jesosy, tsy hoe tonga mpanota, non, azafady. Tonga ota, satria nahoana? Ny fahotany zao tontolo zao dia transferena teo aminy. Zany Jesosy teo amin'ny Sijalina zany a, de ohatrany sanatria zany fa naripako de narina teo aminy daholo ny fahotantsika mianakavy, nanomboka hatrany amin'ny Adama ka hatrany amin'ny andro farany, nazera teo aminy. De tonga ota le zanak'ondrin'Andriamanitra, tonga ota, tonga naharikoriko an'Andriamanitra aza nijery azy, ary zay na tonga Jesosy niantso hoe reo nahoana de mafoy ahy ianao, Eli lama sabakitany. Tsy naintsy nitody damosina azy andrainy satria tsy mahate hijery intsony izy. Tonga ota Kristy, havako. Koritianina faharoa toko fahadimy andiny faha 1 amby 20. Nazera taminy daholo ny fahotany zao tontolo zao. Zay le dikany hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra. Le manaisitra zany dia tsy vitany hoe fafana. Natsika masy rehefa manaisitra maloto dia fafana de arinany amin'ny poubelle satria marikoriko atsika le izy, maloto ty de fafana de atao lavidavitra. Fa ny atao hoe manaisitra de alainy ho azy de nafatratra any aminy. Zay ny atao hoe manaisitra. Satria izy le zanak'ondrin'Andriamanitra am'le fanatitra, hitanao rehefa manao fanatitra ny mpisorona be dia atao eo ambonin'ny hôtel ny zanak'ondry de apetraka eo ambony lohan'ny zanak'ondry ny tanany, de dikan'iny geste iny de hoe mifindra makany am'lay ondry ilay fahotany zao tontolo, ny fahotany Israely. Nafindra, transfert tsika malala tsara ho an'ny manao informatique, atao transferena any aminy ny fahotany zao tontolo zao. Zay na tonga ny tany aman-danitra ho maizina tamin' Jesosy teo amin'ny Fijerena, satria nahoana? Mba imaginenareo hoe ny fahotany zao tontolo zao ny anjera teo ambony soroky Jesosy. De tsy maintsy nomboana tao anatin'ny nofony, nomboana ao anatin'ny nofony mba ho potipotika, ho mongomongo ny fahotanao sy ny fahotako. Ary tsy maintsy noentina tany amin'ny fiaina tsy hita, tsy maintsy nalevona any amin'ny fiaina tsy hita. Zay vao voavelany elokotsika. Zay mahatonga le hoe tsy maintsy mandalo an'izay Kristy, satria le fahotana zany tsy maintsy potehina, le fahotana tsy maintsy levonina, le fahotana tsy maintsy alevona ao amin'ny vatany Kristy. Noentiny Jesosy any am-pasana mihitsy mba hoe impito mandifotr'olo loha za fitenana antsika. Zay ianao vao voavela eloka, zay ianao vao voavela eloka. Tsy mora namelana ny heloka ao, tsy mora. Vidiranao. Asarazonareo. Tsy maintsy potika Jesosy vao voavelany eloko. Tsy maintsy ravy izy. Zay vao mba azo jerena, zay vao mba azo jerena ianao. Asa ratsapatsika zany. Marary an' Jesosy ane ny famonjena anao e. Tsy vita mora ane namonjena asy anao e. Tsy vita mora.
anjaratsika ny mbola mieritreritra hoe mbola handraraka ilombiantoa ve, hanao tsinitsinany rano Jesosy ve? Farany inona ny vokatra direktan'zany fahafatesan'i Jesosy zany dia eto a dia anareo ohatra hamaly ny fanontaniany ty namana anankiray mpikambana amitsika ato am'vondrona. Inona ozy izy nametra-panontaniana tamiko izy? Inona ozy izy ny mbola ilaivana pastora, ny mbola ivavahana nefa efa fantatr'Andriamanitra sahady zay tokony ho aho? Azoko tsara ny fanontanianao rahalahiko. Marina fa tsy ilaina intsony ny mivavaka raha ny tokony ho izy satria raha mbola tsy mivavaka akory tsika de efa fantatry ny ray nareo zay ny an-danitra zay tokony ho anareo. Io no versenina tonga azy niteny tamiko. Androany any amaly anao rahalahiko raha mihaino ahy ianao. Io Hebreo toko fahafolo io. Io Hebreo toko fahafolo io no meko anao. Hebreo toko fahafolo andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny enina amby telopolo. Andao verenatsika vakiny. Fa mamy loatra. Hebreo toko fahafolo andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo na hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ko aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazoanareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manary ny fahasahianareo lehibe. Zany hoe misy marge de manœuvre apetrak'Andriamanitra antsika mihitsy. Izy no manasa anao hoe avia atsika ifampidinika. Tsy isika ane no misisike, fa izy no miteny hoe avia ary fandahatra isika. Je suis prêt à t'écouter. Tsy misy zavatra joué d'avance zany. Ary ity no tena zavatra ngeza be. Afaka manome anao safidy malalaka Andriamanitra hanova ny tantaram-piainanao. Hanova ny tantaram-piainanao. Tsy nanary robot Andriamanitra fa nahary zanaka. Jereo ny tantara Mosesy. Niova hevitra Andriamanitra. Ary za tena manindry an'io foana. Io Andriamanitra io na de Andriamanitra be voninahitra aza de zao manome atsika espace, manome atsika marge de manœuvre afaka miresaka aminy. Ary le miresaka de zao miady varotra mihitsy aza. Jereo Mosesy. Tezitr'Andriamanitra rehefa teo am'lay le veau d'or, le saron'omby lavolamena. De ozy Jehova tamin'ny Mosesy tsy araka aminareo tsony aho. Ho fatiko eny an-dalana eny nareo raha zao mitoy. Taranaka mafiatoka ty fireneny ty. Ka zao nolazaiko taminao Mosesy. Ny anjeliko no iaraka aminareo fa za tsy araka aminareo tsony. Ozy Mosesy. Amy fomba ahoana moa Jehova ozy Mosesy? No handehananay tsy miaraka aminao. Tsy omezan'ny olona ve zay tsy ve le firenena zay nafana tany Egypta? De lany ringana tany anefitra izy reo tsy tonga any amy tany Kanana akory. Fa raha tsy araka aminay ianao, raha tsy araka aminay ianao, de tsy hidinany aho. Tsy andeha zahay. Jereo zany. Say Mosesy ny teny an'izany tamin'i Jehova. Ary mbola nampiny koa hoe raha tsy haino ahy ianao Jehova ao, de zao no angatahako aminao. Fafao amy bokin'ny fiainana ny anarako. Fa vonjeo ny Israely. Henjanane zany vavaky Mosesy zany. Fafao amy bokin'ny fiainana ny anarako. Mba te hametra-panontaniana aminareo aho za koa anatiny. Firy amitsika misay teny am'zany hoe mba havoavonjy ny fianakaviako Jesosy, mba havoavonjy ny havako Jesosy. Fafao amy bokin'ny fiainana ny anarako. Iza no sa angataka an'zany? Iza? Tsisy. Mosesy na sa. Si c'est le prix à payer, j'accepte. Fafao ao bokin'ny fiainana anarako. De hoy ny soratra masina, ary de niova hevitra Jehova. Zalahy ary de niova hevitra Jehova ka nanaiky hiaraka amy Israely ihany. Wow.
zay lazaiko aminareo hoe men'Andriamanitra marge de manœuvre ka mampahery anao arana hoe tena mivavaha ianao fa aza matahotra mihitsy ozana hoe tsy ilaina ntsony mivavaka satria zavatra rehetra ne efa joué d'avance. Non, Andriamanitra tsy nahary robot fa omeny marge de manœuvre tsara ianao hiady hevitra aminy. Ary zay mihitsy le vavaka efa nanao fampianarana teto a la prière c'est un corps à corps avec le Christ. Ady tahaka ny Jakoba zay nitolona tamin'ny anjelin'i Jehova, tsy aveloko ianao hoy Jakoba ratsy mitahy ahy. Mandritry ny alina Jakoba no niady tamin'ny anjelin'i Jehova, mandritry ny alina, tsy hoe adiny ray a, tsy hoe 2 minitra, toute la nuit. Ary rehefa divaraina de ozy ny anjelin'i Jehova hoe avelao andeha fa efa maraina ny andro. Tsy a ozy Jakoba, tsisy miala eto. Ratsy mitahy ianao. De nitahy azy ny anjelin'i Jehova, zany hoe Jehova mihitsy zany. Izay sary zay no zaraiko aminao rahalahiko le anao le niteny hoe inona moa no mbola ianareo fa tena misy dikany ny vavaka ao. Za tsy miteny hoe ianao hibaiko an'Andriamanitra ny amy tokony ataony, fa mazanaka anao. Zany zanaka zany dia mpandova, prailova amy Kristy. Ka Jesosy le mpisorona be eo ankavanany ray, mampisorona be azy de zao efa vitany ny fampihavanana anao amy ray. Manana droit zato isan-jato ianao hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra ka hiangavy ny kanao sy ny dossier-nao eo anatrehan'ny ray. Aza misalasalany am'zany mihitsy. Ao karana fahasahina anatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana ho ny Hebreo. Za zany matoa sahy manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, tsy hoe zaho tsara sanatria avina, tsy hoe zaho navita be amin'ny asan'Andriamanitra sanatria avina, fa matoa za sahy manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, matoa za sahy manompo an'Andriamanitra de satria manana le mpisorona be eo ankavanany ray aho, zay efa nampiavana ahy tamy ray ka manana zo aho hiditra ao hiady varotra ny momba. Toy zany koa Josoa, asa raha tadidinareo rehefa tsy nety lany ringana ny Amalekita. De ozy Josoa hoe tsy ho lany ringana reto olona reto fa ny andro ty foy nangataka tamin'i Jehova izy hoe aoka hitsahatra tsy hodina ny tany, zany hoe hijanona eo ny masoandro mandra-pahalany ringana ny fahavalo. Tsy mbola nisy ka ohatry zany fa noenon'Andriamanitra zany. Asa raha azonareo an-tsaina. Zay zany tiako amparezana anao ianao le nametraka fanontaniana de tsy ho valiko intsony any amy dinidiniky ny mpianakavy fa eto nanarotako anao hoe noho Kristy mpisorona be miady ho anao eo ankavanany ray. Efa nanokatra ny lalana, mazava ny Hebreo 10, izy nanokatra lalana vaovao makany amy ray. Misokatra ny lalana makany amy ray havako. Aza misalasala miditra an'io lalana io. Averiko foana, aza miandry andro farany zay afatesanao vao hiditra ao an-danitra. Androany de efa mahazo miditry ny lanitra ianao. Zao de zao. Ina moa ny atao an-danitra ao? Hiresaka amy dada, hiresaka amy ray, hitalao aminy. Tranony rainao ane io e. Mahoana ianao miandry maty vao hoany? Mosesy tsy nisalasala. Tonga de hoe esoro amy boky ny fiainana anarako raha ohatra ka zay. Zany ny olona manana fahasahina manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra noho ninona? Noho ny amy Kristy mpisorona be eo ankavanany ray. Ary farany, zay tsy ao anatin'ny fanontanianao fa fanontaniana fanomezan-toky ny amin'ny famelan-keloka. Io ny tena tiako tsindriana tsara. Satria fantatro fa misy aminareo manaraka ahy eto am'zao fotoana zao ao anatina doto hoe tena voavela heloka ve aho? Nahazo ahy mantsy le izy. Satria ny devoly miapanga, ny fiarahamonina miapanga, ny fieritreretana miapanga, mijery fitaratra ianao de miapanga. Ary tena marina daholo le fiampangana fa tsy diso. Fa izao, iza no ambony? Andriamanitra le miteny hoe voavela ny heloka ao ve? Sa reo fiampangana reo? Romana 5 haitsika loatra e, kanefa averiko ihany ny teny mahatsara antsika ny teny averina hoy Paoly.
Romana toko fahavalo andiny fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo. Romain 8:33-34 amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no hiapanga ny olom-bo afidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra, aiza? Mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, mifona ho atsika. Zay no antony mahatonga an'le hoe tsisy afaka hiampanganao, satria manana ilay mpisorona be eo ankavanany ray mifona. Aika ity Jesosy niakatra any an-danitra ity, tsy hoe mipetrapetraka fao eo ankavanany ray fotsiny, fa maninona? Mifona ho anao. Mifona ho an'izay azy. Eo aloha tsindriana tsara, ho an'izay tsy azy de non. Mifona ho an'izay azy. Za zany raha avy ny fotoana ialako am'ty tany ity, ka hiseho anatrany ray, tsy ny zavatra vitako mihitsy no ho aderaderako eo, fa ho za hoe an Jesosy aho. Izay no passeport, zay no laissez-passer hidirako ny lanitra. Zay ihany. Tsy ny mahapastora aho, tsisy dikan'izany. Tsy ny mahampiandry aho, tsisy dikan'izany. Tsy namoronako energie voatsinapy, tsisy dikan'izany. Tsy nanaovako tafika masina etseroa, tsisy dikan'izany. Satria fa niteny Jesosy any am-parany any de hisy teny efa namoaka demony tamin'ny anaranao zahay, efa nitory teny tamin'ny anaranao zahay, efa nametra tanana tamin'ny, tsy misy dikan'izany. Fa izao azy ve ianao? An Jesosy ve ianao? Io ny fanontaniana mila valinao zao. An Jesosy ve ianao miaino io sa tsy azy? Fa rehefa azy ianao, afaka miteny zay hiteny. Afaka miapanga Satana, afaka mamoaka ny dossier Satana, afaka miteny izay ka izy ane zao hoe eny e, mariny zany lazainao zany, fa izao ho Jesosy io. Ka iza nitsangana alohan'i Jesosy hanohitra an'izay? Iza? Io Jesosy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra. Zay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Vavaka isika. Saotra Jesosy noho ny fitiavanao, tsy takatry ny sainay. Tena mahatsiaro tokoa zay hoe mangidy de mangidy ny vidiananao anay. Tsy maintsy torotoro ianao. Tsy maintsy nopotehina tao anatin'ny nofonao ny fahotanay. Tsy maintsy nasitrika, nalentika hatrany amin'ny fiainatsita ny faharatsianay sy ny fahotanay. Zay ianao vao nanangana anay ho zanaka. Aza atao adinonay mandrakizay zany Jesosy io. Tsy ho zavatra hafa nibanao anatin'ny fonay, fa izay lay kikikanao teo Golgota, fa izay. Tsy nisy niaino ane ianao e. Niomezan'ny olona ane ianao e. Hatramin'ny rainao aza nitody damosina anao. Ray eo, nahoana mafoy ahy ianao? Nekenao zany. Nekenao nalaim-baraka. Nekenao nososena. Nekenao hatramin'ny mangidy indrindra. Ary tsy mbola vitan'izany. Fa rehefa niakatry ny lanitra ianao de mbola miady varotra ho anay eo kavanan'ny ray hoe inadalako iny e, mamela ny elony ray io. Jereo ny rako zay latsaka ato amin'ny fijaliana, fa aza ny adalany no jerenao. Izay kosa nefany tsy andraraka ilombean-doha intsony zany ranomasina izany, satria sarobidy loatra. Aoka tsy ho adinonay Kalvari, aoka tsy ho adinonay Golgota, ary de hiaraka hiteny zay hoe misaotra kaiky io, misaotra ray io, misaotra tsy mijery anay araka ny tsy fahatanteranay, misaotra noho ny fitiavanao tsy azo azavaina, tsy takatry ny saina. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Saotran' Jesosy tsika noho izay fampianarana zay nomeny atsika tandroany zay. Matery ny foko loatra ny saotra ny tompo noho ny fitiavany. De andehantsika hiaraka indramiko ny ity mpanakanto ity, mety naitra anareo le hira ho alefako eto, kanefa tiako loatra sady anaovako velomany finaritra anareo ho amin'ny manaraka indray. Ndao tsika saotra ny ray eo, saotranao za.
ho ity mpihira ity sametain'Andriamanitra. Babawo, misoka pamirajari, paminda kufita bangitera bono wisangani. Babawo, isakare mimi, sina pelano liya tere kizana tena vita. Babawo, baby tabanga no, ifuna kufati kinyani na ngati mano. Lila no, Lila no, Lila no, Lila no, Lila no, Lila no, Sochanosa, 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 Baba wo, misota kamiliyen. Ifali akulifa soba nowhere kuwera te. Baba wo, itera za wakalaza. Makasita kasima kateli ni sawaro baba. Baba tiako, Lila nao, Lila nao, Lila nao, Lila nao, Lila nao, Sochanosa, 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 Sochanosa. Sochanosa, 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 Sochanosa,